Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompon'izao rehetra izao. Famelan-keloka, tsy safidy fa tsy maintsy raha teo any an-danitra. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tsisy varany, izany ny fomba fitenin'ny any Mahajouenga. Ny fivavahanao raha ohatra ka tsy mamela heloka ianao. Dikan'izay hoe tsisy varany izany dia tsisy dikany. Ary raha mijery ny ambaran'ny Baiboly, indrindrandrindra ny fampianaran'i Jesosy amin'izany famelan-keloka izany, fa keo fotsiny hoe matotoko fa 8:70, manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 5:30, dia ho hitanao ny ampianarany amin'izany fa tena manazava mihitsy izy. Nanontany zao ohatra Peterany amin'ny hoe impiry ny tokony hamela heloka ny rahalahy raha nanao tsy nety tamiko izy, impito ve ozy? Satria ny amin'ny Jiosy efa intelo dia efa ho heverinao tahaka ny ampy. Fa i Petera zany ny hevitra hoe dian'i Jesosy kosa angamba ny any amin'ny impito any mihitsy satria mivoy resaka fitiavana be Jesosy. Fa Jesosy hoe tsy impito fotsiny ka, impitopolo impito. Zany hoe intsivy 100 isa zany. Zavatra tena entina ilazana mihitsy zany hoe tsy misy fetra ny famelan-keloka ary tokony hamela heloka foana. Aveo izy na metantara kely anankiray, ao amin'io matotoko fa 8:70 ihany. Tena nazava izy nisy lehilahy anankiray ozy izy mpanjaka izay nampiantso ny mpanompony izy hoe aiza daholo ny trosako any aminareo, idinidinika any amin'ny trosany. Natsoina le anankiray izay nananany talenta rayal. Dia tena tsy nanan-kaloha io satria izy vola be zany talenta rayal zany. Izany talenta rayal zany raha ohatra ka hoe kotina dia ny talenta anankiray volafotsy dia denari 9,000 isa. Nefa ny denari anankiray ny karama ray andro. Zany hoe ilay talenta rayal zany dia denari 9,000 isa ampitomboina rayal. Zay zany ilay izy. Dia raha totaliana izy raha ohatra zany ka ny karaman'ny olona anankiray ao anatin'ny ray andro ataontsika hoe 4,000 ariary dia anohany amin'ny 6,000 milliards FMG anohany zany ny valeur an'io raha hoe 4,000 isan'andro ny karaman'ny olona anankiray. Raha izay zany ny denari anankiray amin'izao androntsika izao. Dia tena tsy vitany mihitsy zany andoavana izany 6,000 milliards FMG zany. Amidiny vadiny, amidiny zanany, amidiny fananany dia nitomany teo izy dia nalahelo ilay mpanjaka. Toy izay ilay mpanjaka ndana ara mandeha fa avelako ny trosanao izy. Dia ny fafana daholo ny trosany. Mba ahoana re ny fifalian'izany rangahy zany raha nivoaka tao maivana tanteraka mihitsy izy. Rehefa nandeha teny an-dalana nefa izy dia nahita lehilahy anankiray izay nanana ny trosa denari 100. Zany hoe karama 100 andro. Karama eo amin'ny 3 volana eo. Raha ohatra zany ka raisitsika hoe 20,000 ariary na 4,000 ariary ihany ny karama ray andro dia any amin'ny 2 millions d'ariary ihany io zany. Io le hoe denari 100 io. Dia nefany tsy navelany mihitsy ilay trosany olona fotsiny ilay olona hoe mba mifona rehefa tena tsy manan-kaloha. Za tsy te halala ozy izy. Nigadrainy mihitsy ilay lehilahy. Dia tsy navelany mihitsy raha tsy nandovola. Reny ilay mpanjaka ilay resaka rehefa avy eo. Hoe nisy an'ilay lehilahy nataonao tato iny, fanoharina moa nataon'i Jesosy. Nisy an'ilay lehilahy tato iny any tsy namaiky mihitsy izy nitrosany tamin'ny tezitra be ilay mpanjaka dia nampitsony izy na asiana na veriny na aloha daholo indray no gadrainy izy ary tsy navoaka tao mihitsy izy mandra-pandohana ny varaventy farany. Dia ambaran'i Jesosy eo manao hoe tezitra ny tompony izy ka nanolotra azy ho any amin'ny mpampijaly mandra-pandohana ny trosa rehetra. Tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny heloko ny rahalahinareo avy amin'ny fonareo ianareo. Zany ny zavatra ho ataon'Andriamanitra. Fanoharana any amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Tena hoe niverina nalohany daholo indray ny zavatra rehetrarehetra. Androany dia teny amintsika hoe tsy option ilay izy, tsy safidy ilay hoe mamela heloka. Fa tena tsy maintsy raha teo any an-danitra ianao satria Jesosy dia efa nampianatra antsika an'izany rehefa nivavaka mamela ny heloka io izy tahaka ny namelanay izay nanao ratsy taminay, izay meloka taminay. Tena tsy maintsy miara-mandeha ireo. Itsika manko falifaly mandray famelan-keloka avy amin'Andriamanitra fotsiny. Mba firifiry moa ny fahotana vitantsika io. Firifiry million. Ny abetsany sy ny isany isan'andro no miverimberina sy miverimberina. Tsy hita isaina intsony. Ary tena mandray famondram-pontsika. Avozin'Andriamanitra isa-maraina izany. Tsy mitahiry an'izany Andriamanitra fa tena hoe vonona hanao depara vaovao miaraka amintsika foana. Nefa rehefa misy olona manao ratsy antsika na ny teny zavatra tsy nety tamintsika na ny fosantsika indray mandeha na indroa intelo dia efa tsy zakantsika intsony. Tosingaza Andriamanitra ka tsy mety. Fotsy izy ilay tantara fa tsy tsara tantara tokony mba nanao tahaka izany koa ianao ozy izy. Zany hoe ny olona tsy mety mamela heloka dia olona tsy mahatsapa mihitsy ny famelan-keloka izay omen'Andriamanitra azy.
dia miziriziry tsy mety mamela heloka eo. Tena misy ane olona tena hoe mandra-pahafaty ny entiny mihitsy ny ala helon'le olona, ary le izy zavatra ianao no perta, ianao no mahita loza ao anatin'le izy. Io heloka io ny aravana dia ohatra n'ity pince ty. Rehefa misy olona manao tsy mety aminao dia zay mamindratra anao izy, mametaka pince eo amin'ny tananao izy. Dia rehefa tsy mamela heloka ianao dia midika zay avelanao eo foana zany iny pince iny midika. Ianao ihany no marary amin'iny ao. Ny famelan-keloka dia midika hoe asorinao le pince hiala aminao. Zay midika. Ary raha mamela heloka ianao tsy midika mihitsy hoe lasa marina zany le olona, na hoe tsy diso zany le olona. Avelao fotsiny ny helony, avelao ny fahotany. Raha ohatra moa ka azonao atao ny miresaka aminy, satria izay koa ny ambaran'i Jesosy amin'io tantara io, eo amin'ny 5:10 izy, afaka ataonao mihitsy no miteny azy, mandefa mesazy aminy ianao hoe mamela anao fa ny zavatra tena nahandreraka anao nataonao tamin'io zao fa mamela anao dia zay azonao atao zay. Mety tsy hainao izy, mety hainao izy fa zay aloha adidinao, fa mety misy fotoana koa tonga dia avelanao amin'izao fotsiny le izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary raha tsy mifona izy zany dia ahoana ny atao? Dia raha tsy mifona izy dia jerevy tsara fa ity tantara eo amin'ny Matteo 7:20 ity zao, eo amin'ny 9:20 dia manontany Petera hoe raha nanota tamiko ny rahalahyko. Tsisy resaka mihitsy hoe mifona izy na tsy mifona izy, mamela foana ny helony, satria efa nambarako teo manao hoe pince le izy apetrany eo. Ka raha tsy fona ve izy dia ho avelanao ratra eo foana ny tananao, ho avelanao aratra eo foana venao. Ny famelan-keloka anie dia hery manafaka sy manasitrana anao. Ka raha tsy mamela heloka ianao fa hiandry azy hifona dia aratra eo foana ianao, aratra eo foana ianao, fa esory amin'ny anaran'i Jesosy le izy dia ho vitanao zany. Dia ny famelan-keloka ry havana, satria izay ny matetika ataon'ny olona, za mamela heloka anazy ry pasteur fa za tsy te hifandray amin'ny tsony mihitsy. Ny famelan-keloka dia natao indrindra mba hahatonga antsika afaka hiavana indray, fa tsy afaka hanao an'izany mihitsy Andriamanitra hoe amelanao fa za tsy te hifandray aminao tsony. Anaiky ho faly amin'izany ve sika? Le zavatra tiantsika ataon'Andriamanitra amintsika ihany atao amin'ny namantsika. Raha miresaka famelan-keloka dia maisamaisatra ohatran'izany. Fa raha tena hanana an'izany hoe fiainam-piadanana sy fiadanam-po zany ianao dia zay sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, izay tsy isain'i Jehovah heloka. Io famelan-keloka io misy fiadanana be dia be mihitsy entiny io, na ho anao mamela heloka, na ho an'le olona mamela, na ho an'le olona avela heloka. Dia tena asian'Andriamanitra mifamela isika. Dia tsy mety zany le hoe za mamela fa za tsy te hifandray amin'ny tsony, fa ny tanjon'ny famelan-keloka dia ny havana. Azonao atao no miteny aminy, azonao atao no tsy miteny aminy, fa tena mila mamela heloka tsika isan'andro. Zany no afatra izay ambaran'ny Tompo amintsika amin'ity anio ity. Ka ahoana ny hahatanterahanao an'izany, satria mafy be le izy. Voalohany aloha banjina aloha ny fahotana vitanao sy ny famelan-keloka amin'Andriamanitra, fa moramora kokoa ny mamela azy rehefa tsapanao hoe voavela heloka ao anatrehan'Andriamanitra ianao. Fa ny faharoa koa mangatahery amin'ny Jesosy mihitsy, anatanterahana azy fa vitanao tsara raha Jesosy Kristy no ao anatinao, raha ny fanahin'i Jesosy Kristy no mitondra anao. Fa raha ny nofo no mitondra anao dia ny ampo ny be dia be, ary io ampo io mahatonga anao tsy hilefitra mihitsy. Fa raha ohatra ka ny fanahin'i Kristy marina no mitondra antsika dia ny fanahin'i Kristy no mitarika antsika ao amin'izany. Tadio fa misy fiantraikany any mandrakizay ianao io tsisy varanao ny fivavahana izay atao, ny asa fanompoana izay atao raha tsy mety mamela heloka isika. Ary aleo zany ambara mazava mihitsy, satria raha ny tantara nambaran'i Jesosy io dia tena very tanteraka mihitsy ilay lehilahy, nefa fanoharana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra io. Tandray amin'izao zavatra kely ohatr'izany no averiny mandrakizay ianao. Tena avy amin'ny devoly ny fatafotoinana iny, avy amin'ny devoly iny, fa izao ianao no men'Andriamanitra fahefana hamela heloka. Mangataha ery amin'ilay namela, na dia namantsika azy teo amin'ny hazo fijaliana ary dia ho vitanao zany. Ho an'Andriamanitra rirany ny voninahitra. Amen.